Vaoka iaram-vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao zahay noho ny fitiavanao tsy manam-paharoa hatratraranay ity fotoana ity. Nomenao ny fotoana lava zay nanehoanao ny famondram-ponao ary ataonao mahatratra izao mifankalazana ny 10 taona ny asanao tao anatin'ity sehatra izay ifandraisarana amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny olom-boafidinao. Misaotra Jesosy fa fitiavana mandrakizay tokoa ny itiavanao anay. Fantatrao ny mahampanota-anay ary mihanjahanja eo anatrehanao ny faharatsiana rehetra, angatanay famelan-keloka, angatahanay ny firaisampiainana aminao isan'andro, mba handevonanao ny helokay ary hiainanay amin'ny fibebahana marina nananay fiainana mandrakizay. Mitenena aminay tsy tapaka Jesosy eo, ary mitenena tahaka ny efa ataonao aminay ny amin'ity fotoana ity, ka tario zay fanay masina mba handray izay sitraka ao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Miara misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany sy ny famondram-pony nanomezany tombonandro ary mahatratra izao fotoa mpakalazana ny 10 taonany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao ato amin'ity sehatra izay nomeny fandraisaratsika ity. Ny fampianarana izay atao eto arak'izay nalatry ny mpandrindra ny programa dia ao amin'ny bokyny Isaia. Isaia 7:20 dia ny 9:7 ka hatramin'ny 9:10. Isaia 7:20 ny 9:7 ka hatramin'ny 10 nefa mba hampazava tsara dia ovakitsika manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ezaho ny fiantsoanao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaky Jakoba ny fahotana. Nefa izaho mbola tadiavy ny hany sanandro ary ny halalan'ny lalako no sitrany, tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy mahafoy ny fisipik'Andriamaniny no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniriany ny iavian'Andriamanitra. Nahoana izahay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izahay no mampahoro ny tenanay nefa tsy ahoanao. Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny piasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo. Indro ny hiady sy hifanditra no antony ifadianareo, ary ny hamely amin'ny totohondry ny faharatsiana izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany vano ankasitrahako dia andro fampahorian'ny olona tena, ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy hamelatra ny lamba fisaonana raharandavenina ho an'ny fandriana. Moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova? Tsy izao va no fifadiana ankasitrahako, dia ny hamahany famatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehin-jioka sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy ny hizara-nofinao ho an'ny noana va sy ny hampiatrany oro-manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho lohalalanao ary ny voninahit'i Jehova ho vodilalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao ary izy hanao hoe inty aho. Raha isoronao tsy ho eo aminao ny zioka sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy, ary afoinao ho anoana izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisom-pitonao ho tahaka ny mitatao vovonana. Amen. Ny mpandinika soratra masina dia mizara ny boky Isaia 3. Ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:30.
izay manambara ny faminaniana Isaia tamin'ny androm-piainany. Ny fizarana faharoa dia ny toko fa-efapolo ka hatramin'ny toko fa-550 milaza ny amin'ny andro ny fampiononana. Ny fizarana fahatelo dia ny toko fa-50 ka hatramin'ny toko fa-50 milaza fananarana sy fanomezan-toky. Ny anjarantsika eto anio dia ao anatin'ny fizarana fahatelo, ahitana fananarana sy fampitandremana no ny fahapitrahana lalina nanjon'i Israely izay miafara amin'ny teny mamy sy fanomezan-toky milaza fitahiana sy famonjena. Mba azahoantsika tsara ny hafatra ampitain'ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia hozaraina telo ny fampianarana eto. Ny voalohany dia ny toe-javanisy teo amin'ny Israely tamin'ny andron'i Isaia. Ny faharoa dia ny toe-pon'Andriamanitra feno fitiavana ny olony, ary ny fahatelo dia ny fikendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny olony. Jerentsika ny voalohany ny toe-javanisy teo amin'ny Israely tamin'ny andron'i Isaia mpaminany. Ny antso avo ataon'ny mpaminany ao amin'ny fiandohan'ny boky ao amin'ny Isaia toko voalohany no manehy ny toe-javanisy tamin'ny andron'i Isaia mpaminany. Miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona Jehovah'Andriamanitra ny amin'izay efa nataony tamin'ny olom-boafidiny. Ny taiza sy nahalehibe zaza nefa niodina ireo, tonga amin'ny faratampony ny fanoheran'ny Israely en'Andriamaniny amin'ny nahafoizany an Jehovah'Andriamanitra ka niviliany sy nanarana ny fo ho amin'ny fanompoan-tsampy. Ambany lavitra noho ny biby ny toe-tsaina sy ny toe-pon'ny olon'Andriamanitra, araka izay ambaran'i Isaia eto. Ny antony dia izao: mahalala ny soa ataon'ny tompony ho azy ny biby, fa ny oloko hoy Jehova tsy misaina, indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an Jehova izy, efa nanamavy ny iray masina Israely izy. Tafahoatra ny faharatsiana ka miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona zany faharatsiana tafahoatra teo amin'ny olom-boafidiny zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Raha ijery ny fiainan'ny eto Madagasikara, ny fiainan'ny fiangonana Loterana-Malagasy sika, dia mahalala tsara fa manjaka loatra ny faharatsiana, ary dia tsy ho an'ny Israely ihany fa ho antsika zanaky ny fiangonana indrindra iantefany ty tenin'Andriamanitra ity noho ny haratsiana sy ny fahotana izay amin'ny faratampony. Raha mandre an'ireo tenin'Andriamanitra voavaky teo isika dia mahatsiaro ny amin'ny hiran'ny mpanakanto, ka tsy ny Baiboly ihany no milaza ny amin'izany toe-pon'Andriamanitra mijery ny olona, mikarakara ny olona nefa atao tsinitsinina izany, fa na ny mpanakanto aza na tsy mamaky Baiboly dia mahare fa malahelo Andriamanitra tafahoatra ny faharatsiana eo amin'ny olom-boafidiny. Ny fanamavoana ny iray masiny Israely dia fanaovana tsinitsinina ny teniny, miala amin'ny finoana marina, ka ny vily ho amin'izay tsy tokony alea dia any amin'ny hantsana lalin'ny fahotana. Hazavainy didy fahatelo fa ny fanamavoana ny tenin'Andriamanitra dia fahalainana handray sy hiaina ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha miantso ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ho vavolombelona. Tsy ao amin'ny fiandohan'ny boky ihany no ahitana izany, fa saika manerana ny bokin'i Isaia manontolo. Miverina io antso avo milaza ny fanoheran'ny Israely an'Andriamanitra io amin'ny fiandohan'ny ty toko 750 anjarantsika eto ity. Ezaho ny fiantsoanao, hoy ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra any Isaia. Aza atao malemy fa asandrato ny feonao tahaka ny any Anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranaky Jakoba ny fahotana. Hitatsika ao amin'ny
Isaia 7:12. Loza no aharihariny zao toe-javatra nisy tamin'ny androny Isaia mpaminany zao, ary izany indrindra no antony anirahan'Andriamanitra azy mba hitory fibebahana marina amin'ny olona mba hananany fiovampanahy hahatonga azy hibebaka hananana fiainana mandrakizay raha mitodika amin'Andriamanitra indray. Minia manamavo an'Andriamanitra, minia manohitra an'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra. Tsy voaray ny olom-boafidiny n'Andriamanitra intsony ny tenin'Andriamanitra izay ambara aminy, izay ampanambaran'Andriamanitra ny mpaminany, izay tsy hafa amin'izao andro izao, fa ireo irak'Andriamanitra maro be tsy tambo isaina, izay mitory ny hafatry ny lanitra, satria tsy hafa ny mpaminany, fa izay rehetra milaza marina sy madio ny tenin'Andriamanitra, milaza marina sy madio ny hafatry ny lanitra, hipaka amin'ny olona izay ampanambaran'Andriamanitra izany. Izany toe-javanisy teo amin'ny Israely izany dia mampalahelo an'Andriamanitra tokoa, nefa tsy manova ny toe-pony amin'ny maha-Andriamanitra be fitiavana azy, amin'ny maharay azy, satria fitiavana izy ary dia fitiavana mandrakizay. Ka izany no hitantsika manaraka eto amin'ny faharoa na ny foto-kevitra faharoa. Ny faharoa dia ny toe-pon'Andriamanitra feno fitiavana ny olona. Mbola antsoin'i Jehova hoe oloko ny Israely na dia manohitra sy manao tsinotsinona azy. Hitantsika ao amin'ny Isaia 1:17, ny ao amin'ny 7:12, ny amin'ny 7:15 sy ny maro be izay miverina intsivy amin'ny 20 raha amin'ity bokin'ny Isaia ity izany teny izany, ary miverina 500 ao amin'ny Baiboly manontolo. Maneho ny fidianan'Andriamanitra azy mihoatra noho ny firenena hafa rehetra izany, na dia maditra aza ny Israely ka minia manadino, minia tsy mihevitra ilay ray mpikarakara azy, dia tsy manova ny toe-pon'Andriamanitra velively izany. Tsy hain'Andriamanitra manko ny manao hoe avelao fa mafy loha ka alao hizaka ny vokany. Tsy hain'Andriamanitra izany. Ray aman-dreny maro eto amin'ity izao tontolo izao ity no manao toy izany raha maditra ny zanany, fa tsy hain'ilay raintsika ao an-danitra izany. Tsy mba manenina amin'ny fikarakarany olona ny Andriamanitra, fa mamalavala azy kosa ho ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Noho izany dia tsy sasatry ny mananatra izy, tsy tofoka ny manoro lalana ny olona mandrakariva izy, ary tsy tofoka mandraka androany raha mieritreritra itsika ny zava-misy ka tsy hieritreritra firenena hafa, fa hijery manokana nyity firenentsika ity. Dia tsy hafa noho izay nanjo tamin'ny toe-draharaha nisy tamin'ny andron'ny Isaia, ny manjo ny firenentsika, manjo ny fiainana kristianina, manjo ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao androntsika izao. Mampahatsiaro sy manaitra ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy Andriamanitra, ka miteny amin'ny teny fampatsiahivana, teny fampibebahana, teny izay manambitamby, nefa teny milaza teny mafy koa indraindray, ka manaitra ny fo mba hitodika sy hiverina marina amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika isan'andro, omeny antsika isam-potoana, tsy amin'ny alahady ihany, fa amin'ny andavanandrom-piainantsika, eny an-dalana aza, any an-tsena aza, ao anatin'ny fiara andehanantsika, ao anaty taxi be, eny rehetra eny dia andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ary efa nilazaina tery aloha, hatramin'ireo mpanakanto dia milaza ny amin'izany hafatr'Andriamanitra mampibebaka ny olona izany. Eto amin'ity perikopa izay anjarantsika eto ity, eo amin'ny 9:7 sy ny 9:4, dia asehony tenin'Andriamanitra mazava fa milangalanga ny olony ka sahy miampangan'Andriamanitra. Raha lazaina tsotra eto dia ny olona indray no sahy manao fangataham-panazavana amin'Andriamanitra, zavatra tsy ekena izany,
na dia amin'ny tontolony samy olona aza, ny ambany, ny ambara tonga ambany dia tsy mahazo manao fangataham-panazavana amin'ny lehibeny. Nefa eto dia sahy manao zany ny olon'Andriamanitra, ka Andriamanitra indray no ampangaina ho tsy manao na inona na dia manao ezaka amin'ny heriny, amin'ny fomba mpivavahana saritsariny izay ataony ny olon'Andriamanitra. Eto dia feno fahasahiam-poana ny olona, ka manao zany mandraka kehitriny aza. Tsy vitany manome tsina an'Andriamanitra fa manao an'Andriamanitra ho tsy mahay na inona ka milaza azy ho miangatra. Izany no miseho amin'ny tsy fiarovana ny tontolo iainana, amin'ny fandotoana ny tontolo iainana, ny doro-tanety sy ny maro samihafa ny faharatsiana rehetra izay mahatonga zavatra tsy mety ao amin'ny fiainana davanandro, ka dia mora amin'ny olona ny manome tsina an'Andriamanitra, miora amin'ny olona ny miteny hoe hainandro lava izao, maninona ny izao hainandro zao, tahaka ny hoe Andriamanitra no manao tsy mety fa ny olona dia marina mandrakariva. Amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia natao hampisainana ny rehetra, natao hampieritreretana antsika zanak'Andriamanitra, isika olom-boafidiny, mba hitodika tanteraka amin'Andriamanitra. Mandalo zavan-tsarotra isika dia ny arety mandoza izay manerana izao tontolo izao, manerana an'ity firenetsika ity, manerana ny firenena samihafa. Mandalo zavan-tsarotra isika, izany rehetra izany na dia mangirifiry sy mahatatra mampiorohoro aza, dia nataon'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra hitranga mba hibebahantsika marina, hitodiantsika aminy. Mihevitena ho marina ka feno fanamarina tena amin'ny fanatanterahana ireo fomba mpivavahana samihafa ny olona. Ny fomba ivelany no atao mavesa-danja, fa ny tenin'Andriamanitra fototry ny aina kosa dia atao ambanimbany na tsy iainana mihitsy aza. Loharanom-pamonjena nefa, loharanom-pitahiana nefa izany tenin'Andriamanitra izay atao tsinitsinina sy tsy iainana izany. Manao izay sitraky ny fon'ny olona, ka marikoriko na manadino ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na ny hangataka izany. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 dia mitohy ny fananarana, ny fialana amin'Andriamanitra dia mihaika ny famalian'Andriamanitra, ny faminaniana mpitondrain'Andriamanitra, mpitondrain'ny Jehovah-Andriamanitra ny mpaminany eto dia ho an'ny Israely manontolo, ary tsy atao bitsibitsika fa hambara amin'ny feo avy tahaka ny any Anjomara. Mazava tsara ny hafatra, tsy ny zavatra ivelambelany no ilain'Andriamanitra amin'ny olony, fa toe-po mibebaka marina ka miverina amin'ny finoana an'Andriamanitra velona. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika mipahatsorana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina irery ihany. Ny tenin'Andriamanitra no mahay manavao, ny tenin'Andriamanitra no teny velona ary mitondra fahavelomana ho an'izay mandray sy miaina azy. Izay manaiky hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra no manana finoana, araka ny voalazan'ny Romanina 10:17. Tsy misy mahay manorina finoana ao am-pony na iza, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mahay izany. Raha mijery ny fiainantsika fiangonana Loterana-Malagasy manokana, ny zava-dehibe amintsika voalohany raha amin'ny fototra dia ny tenin'Andriamanitra. Tena izany tokoa ve ny fiainan'ny fiangonana Loterana-Malagasy? Tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Ataony zanaky ny ZFLM ho zava-dehibe voalohany ve ny tenin'Andriamanitra? Izany dia tsy fanontaniana hovaliana amin'ny vatana, fa natao hovaliana amin'ny saintsainana miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina isan'andro. Izay velomin'ny finoana, izay velon'ny finoana dia tsy maintsy manana fitiavana. Ny fitiavana dia tsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Korintianina 1:17 ka hatramin'ny 9:9. Ny finoana tsy azo saromana na afenina ao anaty ao
fa tsy maintsy miseho amin'ny fitiavana. Ny fitiavana dia tsy maintsy hita amin'ny fanoloran-tena hanompo marina n'Andriamanitra sy ny namana. Izay tia n'Andriamanitra dia ambara soratra masina mazava fa tsy maintsy tia ny rahalahiny, tsy maintsy tia ny namany koa, tsy amin'ny fombafomba fifadian-kanina, tsy amin'ny zavatra ivelambelany maro samihafa, fa halan'Andriamanitra ny fahatsaram-panahy sandoka izay tsy avy amin'ny fo fa fitandremana ivelambelany. Aoka ho saintsika olon'Andriamanitra, aoka ho saintsika kristiana, indrindra fa isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy, tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka ho fiainana isanandro ka tsy ny mofy ihany hoy ny tenin'Andriamanitra no ivelomana, fa ny teny rehetra zay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Raha mitady fahavelomana marina isika, raha mitady fanasitranana marina isika, raha mitady fiainana, dia fiainana ao amin'i Jesosy dia tsy maintsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ary miverina amin'ny fiainana izany isanandro. Ho vavolombelona marina fa tsy ho sandoka amin'ny fitiavana. Tsy fitiavana sandoka no sitrak'Andriamanitra hiainantsika ka hanao izany ho filandera amin'ny manodidina, fa fitiavana vokatry ny fo tahaka ny efa nitiavany Kristy antsika. Ny maneho fitiavana vokatry ny finoana no sitrak'Andriamanitra, ary io no mahavavolombelony Kristy tokoa. Ny mamaha ny fatorany faharatsiana, ny hanaboraka ny fenjioga, ny mizara ny sakafonao ho aninoana, hoy ny teny eto. Mizara ny sakafo ho aninoana zany dia tsy ny ambinambi-kanina na izay tsy ilaina no omena ny ory sy ny mahantra, fa izay tianao, izay fi aminao, izay sitrakao, fantatrao mitondra hoe sakafo ara-pahasalamana ho anao no tokony ho zaraina ho an'ny hafa. Mampiatrano, manome fitafiana ho an'ny tsy manana, izany no andidian'Andriamanitra ka ampanambaran'ny mpaminany eto. Tsy mihirimbelona na minia mikipy, izany hoe izany no atao hoe fitiavana. Manoro lalana mazava izoran'ny olon'Andriamanitra ny mpaminany, araka ny voalazan'ity Isaia 7:5 ka hatramin'ny 7. Ny fitiavana ny namana sy fanafoanana ny fitiavan-tena no votoatiny resaka eto. Fitiavana ny namana sy fanafoanana ny fitiavan-tena ny votoatiny resaka eto. Tsy maintsy ianarana isanandro ao amin'i Jesosy zany, fa tsy hainy olombelona mpanota. Tsy misy olona mahay mitia, ary na ny mitia ny tenana aza tsy hainy olombelona, satria ny heveriny ho fitiavan-tena dia famonoana ny tenany aza. Ka ny mianatra ao amin'i Jesosy ihany no mahay miaina sy mizara ny fitiavana izay andidian'Andriamanitra ny mpaminany eto. Io no ampianarin'Andriamanitra antsika, na ataony amin'ny teny mora feno tambitamby zany, na ataony amin'ny teny mafy andrenesana mangirifiry, fa ny hahazahoana fiainana mandrakizay no fikendreny, ary io no jerentsika manaraka eto. Tantara tamin'ny isan-keritaonan'ny WB Akaramalaza no tiako haverina eto ny fitinina raha miresaka ity tenin'Andriamanitra ity, momba ny fitiavana ka mahafoy ny hanina tiana ho an'ny hafa. Misy olona hoy nyty ray aman-dreny mpitantara nanao fanasana. Resaka tamin'ny ray aman-dreny izy nangataka mba hanao fanasana ho an'ny olona zay tena hoe solotena an' Jesosy, mampiantrano an' Jesosy zany ny dikan'izany. Nanomana ny sakafo ho an'ny vahiny mihaja araka izay efa nokasainy raha teo. Voaomana ny sakafo maro isan-karazany, sady tsara no ara-pahasalamana ary betsaka sady matehinana. Tonga ny ora izay niandrasana n'ilay vahiny asaina, olona maloto fahadiran'ovana, tsy mahatehijery ny tonga nandondona tamin'ity tranony olona zay andray vahiny. Tsy nandray azy ny tompo-trano fa sahirana miomana handray an' Jesosy araka izay no eretreretiny. Nandrasana ilay olona
hasaina nandrasana tsy tonga. Ny antso any ray aman-dreny mama volavana Germaine ilay olona zay nanao fanasana. Fa nahoana no tsy tonga ilay olona dia novalian'ny mama tsotra hoe efa tao izy. Tao fa tsy noraisinareo. Tao fa nolavinareo. Tsy hafa fa ny solotenan'i Jesosy dia ilay olona tsy mahate hijery fa diranovana nona mitady hanina, ary io no Jesosy zay tonga tamin'ity fotoan'ity fanolavina. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tandrify ity tantara ity. Tenin'Andriamanitra anjarantsika eto milaza ny amin'ny fahafoizana. Tsy zavatra mandeha ho azy zany fa ny fananana an' Jesosy ao am-po no ahatanterahana ny tenin'Andriamanitra eto. Fahatelo ny fikendren'Andriamanitra. Mikendry ny ahasambatra ny olona amin'ny maha olona feno Andriamanitra. Ny fahasambarana dia ho an'izay mibebaka marina ka manaiky hiaina ny tenin'Andriamanitra. Ny fampanantenana no foto-javatra eto. Fampanantenana fahasambarana ary fiainana mandrakizay zany. Ny fiainana mandrakizay mantsy tsy zavatra andrasana ka rehefa tapitra ny fofinaina vao mieritreritra hiaina zany fiainana mandrakizay zany. Fa ny fiainana mandrakizay izay ananan'Andriamanitra fikendrena lehibe eto dia ny hiainantsika zany fiainana mandrakizay zany eto amin'ity tany ity, ary hiainantsika amin'ny fahatanterahana rahatrizay. Fampanantenana fiainana mandrakizay no foto-javatra ka tian'Andriamanitra hanolorana tolobositra famonjena azo antoka hiaina zany fiainana mandrakizay zany, ary vonjen'Andriamanitra izay rehetra mibebaka marina. Tsy ny herin'ny tena no enti mibebaka fa ny herin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra feno zany. Koa izay miantoraka tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany no manantena fitahiana, izay fitahiana tanysaina eto amin'ity perikopa-anjarantsika ity. Ho vonjena ho afaka miarety mandoza izay efa nanimba sy namono. Ho vonjena ho afaka amin'ny fahamaizina ny fahotana. Maty nefa velona indray hoy Jesosy. Tsy famonjena amin'ny lafiny tokany zany ka ny lafiny ara-panahy ihany no lazaina eto, fa famonjena amin'ny fahafenoana ary amin'ny maha olona feno. Miatrika zava-manahirana sika araka ny efa voalaza teo, ny amin'ny arety mandoza. Ny famonjen'Andriamanitra no andrandrantsika amin'izany. Fa na hitandrina manao ahoana sika dia tsy mahay mitandrina raha tsy ao amin'i Jesosy. Ary Jesosy dia tsy mandika ireo lalàna ny zavatra zay tsy maintsy tandremantsika, ny zavatra zay tsy maintsy ataotsika eto amin'ny fiarahamonina eto amin'ity zao tontolo izao ity, araka ny sitrapony. Fa izay tsy araka ny sitrapony kosa, tsy araka izay andidiany antsika amin'ny teniny, dia toheriny zany fa Jesosy no mibaiko, ny sitrapony no mandidy, ka izany rery ihany no harahy ny olon'Andriamanitra, harahintsika zanaky ny fiangonana, indrindra amin'izao fotoana zay hitadiavan'i Jesosy fibebahana marina ho amintsika izany. Ny toetsaina dia anisany hitondran'i Jesosy famonjena koa izany. Tsy ny amin'ny arety ny vatana ihany, fa ny aretina amin'ny toetsaina. Atao hoe ao anatin'ny teknôlôjia moderna sika zao, ao anatin'ny vanim-potoan'ny fandrosoana raha ny fiteniny andavanandro. Nefa tena mila mandinika izany tokoa ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Na dia ny amin'ity sehatra izay ifanarasarahantsika ity aza, dia tena maneho an'i Jesosy tokoa ve? Tena fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa ve? Sa fiainana izay mampanjaka ny faharatsiana sanatria? Engany mba tsy ho mampanjaka ny faharatsiana fa ho fandrosoana tokoa. Ka naheveriny zao tontolo zao ho fandrosoana, dia mety ho fihemorana zany manoloana ny maha olon'Andriamanitra. Ny fiainana ara-panahy indrindraindrindra dia hitondran'i Jesosy famonjena, ka amin'ny fahafenoana no hitondrany an'izany famonjena izany ho an'ny olona rehetra, ho an'izay manaiky, ho an'izay mitolo-batana. Tsy ataon'i Jesosy kely izany fiatorahana amin'izany, fa izy dia efa vonona ary efa dodona ny anolotra famelan-keloka ho an'izay mibebaka marina hananana fiainana mandrakizay. Feny
Andriamanitra fitiavana ilay Andriamanitsika. Fangirifiriana ho azy ny hahavery olona iray any amin'ny helo. Koa dia manao izay fomba rehetra amin'ny mahafitiavana azy izy mba handovan'ny olona rehetra fiainana mandrakizay. Maditra ny fon'ny olon'Andriamanitra, maditra ary manohitra an'Andriamanitra isan'andro. Tsy kivy anefa Jehovah'Andriamanitra fa mitady sy mamerina ny olony ho ao amin'ny fanjakany mandrakariva, hananany toeranao mandrakizay. Io no anirahany mpaminany hitory fibebana marina hiverenan'ny olony indray. Mahatoky tokoa Andriamanitra ary tsy mivadika amin'ny teniny, ka ny fikendreny dia tokana ihany dia ny handovan'ny olony ny fiainany mandrakizay ao aminy. Vavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny famindram-po sy ny fitiavanao, misaotra noho ny fanomezanao anay fotoana hianona ny teninao, dia mpaherezo zay ary tario amin'ny alalan'ny fanahinao mba handray tsara ny teny ka hiaina izany amin'ny pahatokiana anao amin'ny finoana velona, ary indrindra ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetra izay misy anay, ka izara ny hatsaranao Jesosy ankehitriny ary izarany zany mandrakariva, hataonanao olombonjena ho vokatra hifalianao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Ny fitiavany Jesosy Kristy de tena loharano miboiboika avy ao anatiko ao ka de manosikahy hanambaraminao fitiavana satria ny fitiavany Jesosy Kristy de fitiavana tena fakely kananiany aza dia natolony mba hamonjenantsika olony. Ny fitiavany Jesosy Kristy de tena loharano miboiboika avy ao anatiko ao ka dia manosikahy hanambaraminao fitiavana satria ny fitiavany Jesosy Kristy de fitiavana tena fakely kananiany aza dia natolony mahamonjenantsika olony. Ariana manana ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo tetory izany fitiavana izany pitiavana izay nomeny antsika teo entana ho sambatra tokoiana. Manana ny fitiavany Jesosy Kristy izany fitiavana izany kantera jeutidi fitiavana izay nomeny antsika teo entana ho sambatra tokoiana. Izay nomeny tiany mari
fankatiavansika fa ino didiray ahafantarana fampianany toko isika satria reto teny reto no mitoetra finona fanantenana fitiavana fa ny lehibe indrindra amirantelo ireo teny fitiavana fitiavana fa ny lehibe indrindra amirantelo ireo teny fitiavana fitiavana. Pandalovina ora io fisanto e tratena cinampo isichiu Mila ci usa katumpune fatta onamu Mafana fana chaminai chiure ni finu quasi sai che mi chiu Ni fa suavana no atunya velumaku Hai tuku Sausnanaku Sakadi nukulitenina Nizanaka Mandalu fizanto e tena mama Che kuni fitujana Namangi rifiria zara Tazuni sauti amu ifu Di panupunau timasu Kaya aoriana ku aireo tena favaluku Atu sikilaira tika maniry ny afatesaku Mandatsalata mafizy ireo rehefa tena kivikiviao Tsy navelanao Miazuna tukuyana Hai tukumu Sausnanapu Sakadi nukunitenina Mizanakau Mandalu fizanto e tena mama Che kuni fitundana Namangi rifiria zarai Tazuni sauti amu ifu Di panumpunau si masuk
Itasua na avelunaina tarigatra iaina nitsabu tukuasa areama Yesusetopasoa Bangasi itamaeletu Swama ulitumpu Hasiana Rahatuza Kaipanumpu Sa alamatimana Itasua Itiasa Tuvitaiau Eme maru Tiatau Premia Tiamau Tarigatra iaina nitsabu tukuasa areama Yesus etopasoa Bangasi itamaeletu Sanfa matanja na ube Senge uninai sebuazu anakiza elekeza tutuluza nyabitiasa tarigata iaina nitsabu tukuasa areama Yesus etopasoa Bangasi itamaeletu tarigata iaina nitsabu tukuasa areama Yesus etopasoa Bangasi itamaeletu tukute eramayetu Bangasi itamaeletu
izay aregesa iainanay zabotokoa izahay famary Jesosy tompo soa manipakasitrana tokoa fahasoavanao ny tompo nanatoizao anay mpanompo navitana ireo asa sy zava-maro no tinasa aregesa iainanay zabotokoa izahay famary Jesosy tompo soa manipakasitrana tokoa
Lasasa wasatuna kumarindira bumasua. Ebula samara mangatua kumarina tenua sua. Tangat mua. Tafka fiata zo. Menapka tena salam starta zo. Itura zo havat seu van de mat zo. Hey! Wairan armeka. Ek wairam rifsa. Fiadraja mola sakura. Tiava zeu van de mat zo. Amfunau. Fisainau, aridida van mananau. Paula frarte ko sika sainau. Daya baru resika kely. Ko tiam sauce dida tuko. Sauce, sauce.
tsainky ma sakavolagny koanao tsara be tano mafitsara ngananganao anao mitandrema
mamira birata Jesosi sukinai Nivalu aminjawaine nifuna uwana Lakua ganitau Nipara kisasu Letaku kadun Kahumbe Autuku wa mamira birata Jesosi sukinai Nivalu aminjawaine nifuna uwana Baruti naziso Sahat papa Kaya hantusi Sautu Satana rafenau Patefu nasati Sahat mengingini tapatia Diasi Bawa pucunana Unda tua Nanitau Nipara Disasu Etaku Katuika Humbe Vata Natuku Baruti Naziso Sahat Papa Kaya Nau Hantusi Sautu Satana Rafenau Patefu Nasati Sahat Mengingini Tapatia Diasi Bawa Pucunana Unda tua Nanitau Nipara Kisasu Etaku Katuika Humbe Vata Natuku Jesosi Nitali Linisua Nanita Niluva Sivini Linumene Uwana Umba mitu Lituli Kafakata Maetu Sigucha Palene Nala Ambu Regepu Jesosi Nitali Linisua Nanita Niluva Sivini Linumene Uwana Umba mitu Lituli Kafakata Maetu Sigucha Palene Nala Ambu Regepu Baruti Naziso Sahat Papa Kaya Nau Hantusi Sautu Satana Rafenau Patefu Nasati Sahat Mengingini Tapatia Diasi Bawa pucunana Unda tua Nanitau Nipara Kisasu Etaku Katuika Humbe Vata Natuku Baruti Naziso Sahat Papa Kaya Nau Hantusi Sautu Satana Rafenau Patefu Nasati Sahat Mengingini Tapatia Diasi Bawa pucunana Unda tua Nanitau Nipara Kisasu Etaku Katuika Humbe Vata Natuku Mazungulumbelo Jeshushi Ngeshichapuna ungani basi ngeshichapuna Mafini fena natani Bila tuza kana kuwa Mangata punja mnawa Jesusi Fatucha kinganga yetua Mafini fena natani Bila tuza kana kuwa Manga
mangatabunja mna wa Yesu sifa tutakinganya yetu Ascancharo Talahisi